Androany no Notanterahana tao Mananjary ny atrikasa makasika ny fihariana dipoavatra Tonga nanokatra izany tamin'ny fomba ofsiialy moa ny ministra ny Varotra sy ny Fanjifana ny Tanjona ao anatin'izy ity dia ny ampiroboroboana sy hanatsarana ny vokatra sy ny kalitaon'ny dipoavatra eto Madagasikara. Toy izao ny tatopovao. Ny ena ny vokatra dipoavatra tamin'ity taona ity raha nambaran'ireo tantsaha any Mananjary. Tamin'ny taona ity zany nay ala ny vokatra poavra zany dia ny ena satria nisy ainandro besaka zany taty aminay taty morosiraka taty indrindra tao aminay Sarabary zany dia nisy fihenana be zany ny resaka randomagnano vokatra tamin'ity taona 2017. Manoloana izay indrindra dia zava-dehibe ny fisian'ny atrikasa momba ny dipoavatra izay Notanterahana tany Mananjary androany. Atrikasa izay natao mba hanomezan-danja ny fihariana dipoavatra sy hijerena ny fomba hanatsarana ny vokatra. Raha nambaran'ny ministra ny Varotra sy ny Fanjifana dia 3 hetsy taona isa-taona ny filana dipoavatra maneran-tany raha toa mandidina ny 2,5 taona monja no vokarintsika eto Madagasikara. Ny olana misy amin'ireny filiera reny fantatsika tsy mahampiny vokatra, eo ihany koa ny lafin'ny kalitao indrindra fa indrindra ihany koa ny fahasimbany zany ny fisian'le doritanety matetitetika ary zay zavatra izay zany tsy maintsy jerena satria be da be ny filana. Eto dia resahako hoe be da be satria raha mitsena iraisam-pirenena dia misy hatrany amin'ny 300,000 tonnes ny filana ny poavra manerana an'izao tontolo izao, nefa tsika tsy mamokatra afa-tsy ny eo amin'ny 1986 tonnes. Zay zavatra izay tsy ampy. Ary izay no mahatonga anay hoe miteny amin'ny mpandraharaha, ny tantsaha, ny mpamboly izay mivoreto androany hoe aleotsika hamokatra satria ny fitonam-panjakana dia miezaka manao an'ireny convention nasonia iraisana amin'ny firenena hafa reny, ohatra hoe ny zone de libre-échange tripartite izay ahitana ny SADC, ny COMESA, ny East Africa Community. Reny zavatra ireny dia misy tsena iarahana. Ka raha tsy mamokatra tsika, raha tsy miproduira tsika dia lasa misubira foana satria zareo miezaka manao quantité netsika nefa tsy ampy. Izay indrindra no antony anaovana ity atelier ity eto mba tena iarahana hijerena hoe inona ny olana, ahoana ny hatsarana izany, ary aloha koa meo an'le matianina le asa. Izany hoe mena an'le professionnel fa tsy hoe olona amateur izay tsy mahafantatra akory ny asa dia reny manimba an'le filiera. Ankoatra ny atrikasa momba ny fihariana dipoavatra dia nanamarika ny androandroany ihany koa ny fionana tamin'ireo mpikambany anteneran'ny Varotra sy ny indostria any Mananjary.